Unifies in Madagascar. Manaraka. Anao dia tafandry anao amin'ny trosan'olo aminao. Ianao zany fa tsy normal mihitsy zany le fiainanao. Raha sendraka olona tia torimaso ianao. Misy zavatra tsy mikolla tsara ao ry havana. Misy zavatra mbola tsy tegna miasa amin'ny sainao io. Zay ny probleminao. Nazaveko antsika tamin'ny alakamisy hariva. Fa ny olona tafita, ny olona mahomby, ozy be tsy misaraka zay hoe ny olona manjary. Dia mbola vao ny 10% ny cerveau ny asa. 10% ny saigna io zany nampiasaigna. Regny olona mampagniry sambatra ery Bill Gates, sambatra ery Oral Roberts, sambatra ery ranony, regny olona zay anao fa sambatra regny. Mbola vao ny 10% ny saina io no ny asa. Nenao nefa ny sainao ampatorinao fo. Matetika mba mampiasa saina ny sasany dia ny fiainan'olo. Andeha ifosafosa olo. Regny ndraiky dia hainy e. Andeha hitantara fanagnan'olo. Zay ny manento bile efatra. Araiky Jeep zay dia araiky Mercedes. Sa regny ane zao olona. Regny no iasantsika saina. Fa nentsika tsy ampiasantsika ny saintsika. Tsy mahagaga tsika raha tsy mivoatra. Dia rehefa ngeny spesialité na gasy maro mitantara fiainan'olo andafy. Nananakory ndraiky Ukraine zegny. Zany raha baregninao aminany. Karaha nivangosany taron'ny Poutine na bomba nomby mafy zany koa sao. Tsy raha tagny edy anao nomaly. Mbo tamin'ny télé zany mba nahitany ny raha mba ngengeny hely izy. Iregny ny mampiasa ny lohany. Guerre ny Ukraine na ery Poutine na zary sy Macron zany no karaha ny famaly. Zany ny raha mampiasa lohany. Fa ny raha mba mpiditra 500 arivo real agnaty posony tsy hainy. Ary tsara ny asan'ny loha. Secret anankiray raha te hivoatra, raha te handroso, asivy discipline ny torimaso. Ary raha manana vision ianao, mila mampiena ny fotoana toriana. Raha anao zany mba misy programme agnano raha maventy, misy programme mba tia ho tafita amin'ny fiainana, hainao ny fotoana torianao. Zany mahatonga na matetika mampirisika antsika mividy boky regny. Za moka tsy nindesiko zigny raha tsy vangainao roka. Abodiko koa ny rano any. Mba mamaky io boky. Azonao atao tsara za mametraka discipline hoe amilera karan'izao za mamaky boky. Amilera karan'izao za mivavaka. Amilera karan'izao za mamaky baiboly. Amilera karan'izao mba atokako ho an'ny fianakaviako. Amilera karan'izao anaovako raha agnatin'ny tokantrano. Amilera ohatran'izao iasako. Raha te andeha lavitra ka manana vision, mianara mampiena ny fotoana toriana. Vakio ny baibolinao fa rehefa andeha hanafika ny Jericho Joshua, satria Joshua nanana vision andeha hialaka ny tanànan'ny Jericho. Rehefa hamaky ny Jericho Joshua, dia nirahan'Andriamanitra ny foa maraina. Naren'Andriamanitra nagnino izy hoe? Nasaigny ny foa maraina. Fanontaniana mba apetrako aminao androany, mba mavita amin'ny foa maraina ve ianao? Mba vitanao ve zany? Sasany rehefa lahady karan'izao amin'ny valo izy mifo. Mifo amin'ny valo izy. Mba lahady kosa androany. Ny olona tia fandrosoana tsy isa lahady, tsy isa latsinainy, tsy isa talata. Fa ny andro rehetra dia natao ho fehezinao daholo. Jesosy Kristy tsy tamin'ny 12 antoandro no nitsangana tamin'ny maty. Tsy tamin'ny alina, fa tamin'ny maraina. Zany hoe io fotoana maraina io zany tegna fotoana fanaovan-javatra rehefa. Fotoana fisehoan-javatra. Fotoana fifoazana. Fotoana fanaovana zavatra araka ny tokony ho izy, ny fotoana maraina. Ka ny olona tia torimaso, tsy ho goavana zany mihitsy mandrakizay. Raha mbola io zany ny faiblesse-nao, matory fo. Vao mikoragna aminanjy elaela dia efa mirozona izy. Zany raha koragninao zany tsisy raha azon'io no. Dia mba imagineo angisany hoe andeha jiskaiza fiainanao Ary io ane tsy voatery am-piangonana fa ohatra misy fivoriana mba maventiventy. Na agnatina fianakaviana, na agny amin'ny toeram-piasana, izy le mirozy voalohany. Mbola vao mikoragna directeur an'izareo dia efa eo izy. Ka ny olona tia torimaso, sarotra be ny ilazana anazy hoe goavana. Ary matetika ny olona goavana sy misy fiantraikany, dia fotoana fohy ho zateo ny mba hatoriana.
Ny sasany riavagna 15 heures miasa fô. Za manigna namagna zay adiny 12 izy miasa. Za mba nanotaniko izy anao adiny 4 anao miasa. 15 heures hozy izy. Ny anao mba adiny 4 iasanao. Ny asantsika miasa loha amin'olo. Fa tsy mba miasa loha amin'ny tegnatsika. 15 heures io namako io, miasa fô. Tsy hoe tsy ilaigna riavagna ny torimaso, aloha azavaigna tsara fa sao de ndraiky kofa mivavaka ko anao tsy mandry. Misy olo magnova fô boka izy karany. Za mihitsy naregny toritenin'ny pasteur ko andro lahady. Kofa kony anao mivavaka raha torimaso igny fatao velome, tsy zany edy raha volagniko kito. Ary zany fô matetiky riavagna le zavatra ataon'olo ambadika agny magnova raha koragnitsika kito. Fa misy raha koragniko de ampany amin'igny ovany tonga ambadika. Za zao mampianatra hoe tsy ilaigna loatra ho ny torimaso de misy magnititra hoe akao. Asy magnano akao reka atao ivavaka ko. Efa tsy mandeha mivavaka ny sasany satria matahotra sao de raragna atory. Tsy zany, tsy hoe mandrara. Po za hoe asivo discipline. Signa discipline. Za hitanao io agnatin'ny aligna raiky. Zany efa matetika amin'ny 12 agny na amin'ny ray, amin'ny 2 za vao matory. Agnatin'ny zany rehetrarehetra zany inefatra za mifô. Inefatra. Sady magnara-maso lakoro misy anaza, mivavaka za. Misy fotoagna za mamaky boky. Misy fotoagna za magnomagna toriteny. Fa tsy hoe matory foagna de tsy hitovy mihitsy ny fiantraikan'ny olona anankiray. Be torimaso, tsy ny olona tsy tia torimaso. Tsy hitovy. Na de samy leader ary, na de samy mpanompon'Andriamanitra, na de samy kristianina. Le anankiray manomboka manana discipline amina torimaso, manomboka hitanao resultat ny fiainany. Metametraka fagnontaniana anao, de agnino foagna zay pasteur Sasakalintagny. Raha hitandregny feom-borondolo foagna. Zao milaza taminao fa mitandregny feom-borondolo anao. Io zao misy toriteny agnatin'ny ordinateur atsika reo. Azonao afindra tsara reo agnatin'ny telefoninao. Mividianany regny bokiny zareko anao regny, afaka vakinao regny. Baiboly, vakio. Ary efa natoroko anao karazana torohevitra madinidinika hoe mba mianara ao manomboka zao, manomboka amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3, manaova réveil, agnelagnelany mifoaza, mivavà. Tena atao fomba fanaonao mihitsy zany itezanao ny vatanao fa ahita fiovana goavana ianao. N'olona tia ahita ny tsy fahita, mila manao ny tsy fanao. Raha le fahazaranao hatramin'izay foagna nitondranao ny fiainanao io, aza mieritreritra hita fivoarana zany ianao. Misy zavatra mila ovanao zany. De ahita fiainana vaovao ianao. Amen. Amen. Mila tia mamaky boky. Satria reo homme d'impact rehetrarehetra de mifoha 4 heures du matin daholo. Ankabeazany. Reo olona hitanao hoe leader, mavita an'izao, mitarika an'izao, presque 4 heures du matin reo fa mifoha. Anao nefa amin'izany mbola matory. Tsy haiko raha mba remarquenao nisy fotoagna nanazavako an'izany teto. Fa ny biby rehetra de mpifoha maraina daholo. Inona moa mba montran'olo maventy taloha? Magneno akoho. Zao? Amfiry zany magneno akoho zany. Tandremo zalazaza re zala fa. Mafahinakinaka mahita anjare kikolavo Ary de tianjare manao flera. Ny olo maventy rehetrarehetra taloha, ny famantaran'androny dia maneno akoho. Le akoho magneno ino moa mampifoha ny akoho io maraina? Miandrandra zavatra avy aminao mitarimy anazy izy. Izinao? Atsika nefa riavagna indraindray, mbola taratara ny akoho ny fifoazantsika. Maro zany ny olo mbola resina akoho amina fiainany. Tainy tompo ianao. Ny biby rehetra presque mafuo maraina daholo, ny akoho, ny gisy. Ny biby aza rehefa mifoha maraina nefa tsika olombelona noarin'Andriamanitra nitovy aminazy, mbola matory. Nefa samy teny hoe tsy maintsy tafita. Tsy maintsy tafavoaka. Sa tsy maintsy mandresy, nefa be torimaso. Tainy tompo ianao. Tsy manana fotoana lava tsika riavagna eto ambony tany. Ary nisan'ny lera iaignatsika eto de 4 daholo. 24 heures ihany no anagnatsika olombelona.
Noho izany mba mianara mifehy ny torimaso satria ny ankamaroany fotoagna antsika nirevana dia matory io 24 heures inge mba manaovanao calcul manomboka mifiry anao matory amin'ny alina. Nde ataoko hoe misy karazan'olona ohatra hoe matory izy manomboka amin'ny 7 alina. Dia ataovy calcul anao amin'ny 7 amin'ny 10 amin'ny 7 amin'ny 10 amin'ny 12 amin'ny 1 amin'ny 2 amin'ny 3 amin'ny 4 amin'ny 5 amin'ny 9 adiny 10 zay ny atorinao isan'andro. Nefa ny sasany mbola misy mamango hely koa antoandro koa. Amin'ny 12 ka hatramin'ny 2. 12 zany zarainy 2 mihitsy zany ny orany. Le 24 heures ananjy zarainy 2 mihitsy atoriny fo. Tsy ratsy ho an'ny matory, tsy hoe fahotana ny matory. Fa menara mba ahenao io raha azo atao. Mba ahegna zany le fotoana atorina. Mampiasa alarma mihitsy. Jesosy Kristy dia io ny sekreny natonga anazy naomby teto ambony tany. Jesosy dia mpifoha maraina. Ary ny olona mpifoha maraina afaka magnome agnarana ny tontolo androny. Igny anao le ny fo mandraigny igny zany, ianao ny teny androany za azoko ny volako zay andrasako amin'ny ranony. Androany ny fiainako mandresy. Androany ty androalady androany ty hitanga le ohatran'izao, iseho le ohatran'izao. Androany alatsinainy tsy fantako inona le andro, teneninao mihitsy omenao agnarana. Amen. Alleluia. Nenazy zao reo toriteny zareo aminao eto isan'andro regny amin'ny fotoagna maraina alina nazoko an'iregny. Zay mahatonga za misy raha koragna aminao fao isan'andro io. Amin'iregny za mivavaka, amin'iregny za mamaky boky, amin'iregny za tegna mangataka amin'Andriamanitra dia omeny révélation. Zao ndraiky zao ndraiky zao. Dia gaga anao ndraikindraiky mety mametraka fanontaniana nge nareo na tsy miteny aminaro hoe za daholo mahita ny paster raha koragniny. Tsy hoe zay mahita raha koragniny, fa miezaka zay mifehy ny resaka torimaso ary miona amin'Andriamanitra. Regny fotoana maraina regny ravagna mbola frais be matetika ny saitsika. Tokony ararotonao ny mifoha maraina. Io sainao rehefa frais mora mikapte zavatra, mora mahazo ide, mora mahazo sosokevitra avy amin'Andriamanitra ary afaka mahavita zavatra. Faharoa ny fotoana. Managna disiplinina na fotoana. Aza lanilaniana foana ny fotoananao. Ao amin'ny marika toko voalohany andiny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo, Jesosy Kristy mitanisa ny fotoanany, fotoana fanaovany zavatra. Marika toko voalohany andiny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Indana dinio tsara fa Jesosy Kristy 30 taona izy nagnano formation fo. 30 ans de formation Jesosy. Tsy mora zany, tsy anjasa zany. 30 ans de formation. Fa rehefa nivoaka tao izy, tonga dia nanana calendrier. Rehefa nisy emploi du temps izy io marika toko voalohany io vakio. Manomboka ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Tao anatin'ny 3 taona dia vita ny mission teto ambony tany. Satria nametrahany calendrier. Anao ve mba manana calendrier amin'ny fiainanao sa raha fa mihoaka fo? Sa efa riatanao amin'ny fanaovana azy fo? Riatanao tamin'ny detone. Sa mba asianao calendrier kely? Mba asivo calendrier. Hoe za latsinainy maraina mandeha ary. Talata za zao ny ataoko. Larobia za manao an'ry. Amin'ny arivariva za manao an'izao. Mba asivo calendrier. Zay anao fa manomboka ahita vokatra. Raha mitantana orinasa ianao mila manana calendrier du travail. Fa tsy hoe alefanao fotsiny le izy. Mila apetraka zany rehetrarehetra zany. Ka anao ve mba misy an'izay agenda zay amin'ny fiainana? Mba ino zao raha ataonao amin'ny 2023. Dia n'izao ianao mila magnomana programme am-piainanao amin'ny 2023. Ny 5 taona anao avy tokony efa anagnanao vinavina hoe za afaka 5 taona karazan'olo karandry za. Za dia ny fiainan'ity ziona ty afaka 20 taona efa nasehon'ny tompo anahy. Efa mipetrapetraka agnatiko ato hoe reto daholo ny lalagna ombana mandra-patonga an'izay 20 taona zay. Mila manana agenda tsika. Inona ny programanao isan'andro? Inona ny programanao isan-kerinandro, isam-bolana, isan-taona? Ary amin'iregny famonjena fety regny riavana anao hitanao ny olona milamina sy ny olona tsy milamina. Rehefa mamonjy fety, ohatra hoe misy mariazy, misy fety. Ny olona milamina sy ny olona tsy milamina. 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 Ny olona milamina sy ny olona
misy seremoni indrindra mariage. Zaho ahy fa nahita indray andro fa olona andeha hamonjy fisoratam-panambadiana tamin'ny commune tao, amin'ny 7 mandraigny sasany efa velony iky. À 7 heures du matin. Efa velany miandry, tsy mariage ananjy. Tsy avany fô mariage ny kamaradiny, fitiavan-draha. Ary ndana remarqué fa regny karazan'olo regny tsy miala mihitsy koa tsy fitapaka gâteau. Ary mahavita makafoka 3 andro regny makafoka fô. Avy namonjy mariage. 3 andro makafoka fô. Adigny mbola manana zaza madinika izy. Adigny fa misy tragnon'olo ho fainany izy fa tsy tompo tragno e. Adigny fa izy ane mamelombady amanjanaka e. Jerevinao tsara angeo za fa ny olona mba manana ny maizy anazy. Rehefa mba mamonjy lanonany, matetika izy regny de tara izy vao tonga akeo. Ina ny antony? Nisy raha mbola nataony. Tsy hoe bezesta zare regny fa feno ny fotoanany. Tara izy tonga, de izy koa miala akeo voalohany. Izy tsy miandry gâteau tapaka na miandry vary nivoarigny na ino zany. Ny sasany nefa mbola tsy nivoarigny hoe vary akao. Vary fô agnaty laony, vary. Fitiavam-bary fô. Ia. Ary io oa tena hitanao mihitsy hoe amina mariage regny, le olo tsy fianakaviana, tsy ino fa le tia raha jiaby. Ia. Mbola ry tanindrazanay malala ozy rangazy efa malaka partenaire. Ia. Miaraka mody bafla. I tsy miala zany io e. Misy manana mentalité ohatran'izany. Tia fety. Tsy mahavoafeny fotoanany izy. Lanilany fotsiny fotoanany. Vandana ny olona manana maizy anazy na tara izy vao tonga akeo. Ary tsy laniny ake zany fotoana. Raha nandany adiny ray aminao zany izy, perta. Ary mieritrereto za, raha anao karazana viavy, karazana lehilahy libre fogna amin'ny fiainana, mampalahelo zay ny fiainanao. Ny olo libre tompoky olo tsy mamokatra. Tsisy raha atao. Ary betabe ny olona voleur de temps. Angalary ny fotoagnanao. Saika mba hikoragna hely aminao za. Izy hikoragna hely io adiny ray vao miala aminao. Za saika mba mangataka fionana aminao. I fionana io andandaniny fotoagnanao. Tsika mila mianatra migerer fotoana. Mila mianatra tsy mandanindany fotoanan'olo. Raha vao mikoragna amin'olo tegna miangavy alo afaka mikoragna aminao za. Zay fahalalam-pomba. Na par appel io. Tsy tonga de miresaka fotsy fa allo raha vao niraccroché izy de agnotanio. Mba afaka miresaka amiko vetivety ve tompo. Raha niteny anao hoe 5 minutes ato. Fotoanan'olo. Fahombiazana revana ny fahaizana amin'ny fifotoana. Amen. Inona mba tanjognanao amina journée araiky? Sendra miataka journée araiky ianao. Ho avy zao rapitso maraina. Ino mba tanjognanao agnatin'ny journée io? Aninona ianao? Teboka magnaraka ny resaka finance, ny ara-bola. Mila discipliné ny financenao. Aza mandanindany vola fô. Aza mba tia mividy zavatra tsy ilaigny. Maro amintsika rehefa mahafinaritra antsika ny zavatra anankiray tonga de viditsika. Tsy discipliné anao zay amin'ny resaka finance. Misy sasany raha vao manam-bola hono tsy maintsy mividy poketra. Zake koa manam-bola, vidy poketra maromaro. Atao ino poketra maromaro nefa vola atao agnatiny tsisy. Ny sasany zany raha vao misy lamode de tsy maintsy mahazo izy. Danao zany nampahirezako olona teto zany ray mandeha. Jereo zany regny olona manana tragno 10 étage regny fa efitra raiky am'zy fogna andriany. Fa tsy hoe mifindrafindra koa izy borokiaka amin'ny 2e étage izy amin'ny 6, amin'ny 3e étage izy amin'ny 10, amin'ny 9e étage izy amin'ny 1.10. Efitra raiky amin'ny fogna andriany. Mitovy aminao matory amina kalibanao raiky fô. Azonao? Mitovy aminao satria fandriagna raiky fogna ny atorian'olo fa tsary nisy hoe mpanambola be olo de roapôlo sy fandriagnany. Ray ihany ny fandriagna atorian'olo. Ary na ivadibadiky mandripandray ny andro izy tsy atety jiaby io. Mitovy aminao matory amina. Zany hoe mila amboarinao ny sainao amin'ny resaka finance. Mba manaova économie. Raha azo atao ahegna ny dépense. De mampirigna vola.
Misy anirevagna karazana tokantrano tsy mamanagna vola mipirina zany e. Anany zay tonga de lany. Zay tonga de lany. De raha sagnatria ny baba misy marary na misy voina, oaiza anao. Mila discipliné amina finance tsika rehefa. Tainy Jesosy enenao. Engany mba manomboka ho discipliné anao manomboka androany. Alléluia. Tenenao kely le olona akaikinao mila discipliné hoe. Indrindra hoe fa amin'ny finance. Amen. Fa ny ankamaroantsika rehefa tsy mba discipliné. De lasa sahiragna antsika miaigna eto ambony tany zay falazaigna hoe sarotra ty. Ao ndray moa ny sasany tia mitrosa. Fripery gony raiky anao. Alevako dolo zay ilainao tsy magnina fa andro hafa za malaka faly. Andro hafa ananjy eo, ataovy misy raha ilany vola tampoka mo. Andro hafa. Karakory marao zira igny zahira o sahira eo. Defa izy teny andro hafa. Efa avy anao. Ary n'olo amizao mivarotra raha mifetsy be ohatran'izany. Tsy magnino izy fa ataonao deux fois payé io. Zaby tsy meky am'le ambiny. Lazainy fa tsy meky izy satria tia lafo. Vao magneky vidy an'ino akotro laviny amizay. Ary menaseny. Izy koa tsy alainao raha izy amiakola. Aheriko volanao vake. Maregna an'iny moka anao mikoropaka. De tafividy anao vakeo. Mila discipliné. Aza tia mandanindany foagna. Satria rehefa raha vao tsy discipliné anao amin'ny resaka finance, de lasa atakeny le fanahy ratsy antsoina hoe mamona. I mamona io rehefa olo anjakany le fanany mamona, tia mitrosa. Tia mandanindany foagna. Tana remarque fa misy karazan'olo, raha vao tsisy vola izy, vary 5 kapoka ampenjare tragno raiky. Vao misy vola izy tonga de 10 kapoka andronjare indray mandeha. Ya, misy olo ohatran'izany a. Amin'ny andavanandro zao enan-tsasa-kilô zany ampenjare. Ataovy andalova-mbola moa tonga de 3 kilo. Sady fangarony gisy, akoho, drakidraky, henan'aomby, henan-dambo. 5 karazany sady 5 kilo koa. I chiffre 5 zany nenjare menakavy mihitsy. Mila mba mianatra riavagna mba ho discipliné amina fiaina. Amen. Indrindra ty resaka finance ty. Ty zany tegna maro olo raraka amin'izy ty. Ary ny volanao aza lanilanigna foagna fa mba mianara mba mampiasa vola. Mba mampiasa vola. Ary rehefa mampiasa vola ny tegna tsara, an tegna tompony mampiasa ananjy. Fa tsy de tsara ny volanao ampiasain'olona. Fa anao tompony ny tokony mampiasa ny volanao. Misy fotoagna fa naverimberiko teto foana fa ny olona anankiray ny lazaigna fa mahomby de mila managna source de revenu tsy latsaky ny 20. Zay zany fidiram-bola tokony anagnan'ny olo araiky, zay izy vao azo omegna titre hoe mahomby. Enjaka ihany ao. Anao nefa neniramosenao fo. Tainy tompony enao. Vakio ny bokin'ny John toko 5. 1:12 ka hatramin'ny 12. John toko 5. 1:12 ka hatramin'ny 12. Fa ny Baiboly dia nampianatra makasika ny tantaran'i Jesosy Kristy rehefa namory olona tsombo 5,000 izy tany anefitra. Dia nisy mofo 5 sazan-drano 2 nampitombon'i Jesosy namoky olona tsombo 5,000. Dia vakio ny Baiboly fosiny Jesosy hoe angony ny sisa tsy lany. Izy ihany nagnano fagagana, izy ihany namorona, izy ihany no capable tamin'le miracle. Fa izy ihany koa ny discipliné tamin'ny resaka fitsitsina sy fanangona. Jesosy mpanao fagagana io. Ny anao nefa ramosenao mbola miasa amin'olo, anao fa tsy te hitsitsy. Fidiram-bola anao tsy ampotrino, anao tsy discipliné amin'ny resaka finance. Mila miovy anao. Rehetrarehetra rehefa raha Andriamanitra mampanankarena aza mavita mitsitsy, maika fa ianao. Misy ane rehefa ny karazan'olo atahorana vola. Satria ny vola rehefa tonga aminany tsy maintsy maratra, tsy maintsy simba. Atahorana vola. Lao avy fotoana atoroko anao hoe ireo karazan'olona atahorany vola. Ho ataotsika loahevitra zany un jour. Ho hitanao fa tafiditra agnatiny ianao. Dia zay rehefa misy karazan'olo rehefa
Misy sombre d'argent tsy mba mety mananana an'izany mihitsy. Mba managnetrety izy mba tianana vola 20 millions, erany 10 fogna dia fa miala. Manikajikajy any izy erany 500 000 lany, potiky. Mietreretanao zay fa misy kakambola anao zay. Tainy tompony ianao. Alléluia. Tsy voatery andanina vola koa ny mariage. Angisan'ny discipline de finance zany zay. Mariage fogna mariage na mba tsy andanina vola be. Misy ravagna fianakaviana sahirana fa te hagnano fety be amina mariage. Ny tiany zany ny mariage ny maresaka. Ina mba maresaka anao ve sahirana, ino varany? Ny geste nandeha limousine tamin'ny mariage, vita mariage nandeha kalesy. Ino mo ro dikan'izany? Nalaigny sary koa. Fiainana sarisary ny angarana zany. Tainy Jesosy ianao. Misy koa ny antsoina hoe discipline relationnelle. Fandraisanao amin'ny zanakanao, asio discipline. Ary tsy zay olona te hifandray aminao dia afaka mifandray daholo, fa asio discipline. Amen. Maro amintsika revagna no ataontsika namagna daholo olo jiaby. Efa naverimberiko foana fa misy fotoagna karazan'olona sasany apetraka olona fantatsy. Hoe mifankafantatsy nareo fa tsy mpinamana. Na i Jesosy ara riavagna tsy mamaro namana, fa kosa maro olo fantatsy. Nampahireziko teto antsika indray andro hoe tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Raha te olona goavagna ianao, discerneo tsara ny resaka relationnel. Ary voalazan'ny Baiboly zany fa ny fiarahana amin'ny naman-dratsy manimba ny fitondran-tegna tsara. Tainy Jesosy anie ianao. Alléluia. Ary aza miara-dalagna amin'olona tsy mitovy fijery aminao. Raha vao olona zany tsy tia fivavahana, tsy tokony mihera-minao satria anao mpivavaka. Raha olona tsy manambady, tsy tokony mihera-minao satria anao manambady. Maro nefa riavagna ny tovovavy manambady, vehivavy tsy manambady ndraiky ny mihera-mino. Mbô hevitry magnano akory doazonao aminanjy e. Atsika mba fa te hoendry olo maditra ndraiky ny ataontsika namana. Eo, aza matory eo. Aloha zany tsy zaka agny, za fogna zahana. Discipline relationnelle. Ozy ny teny français hoe ce qui ressemble s'assemble. Ce qui s'assemble ressemble. Izôvy ny tegna namanao. Izôvy n'olona ifandraisanao. Dana remarqueo tsara fa izy ka misy ny tegna mpikamarady tsisy karaha ataony lela sy nify. Oh, tragno araiky reo, reo mpifanakaiky fa misy fotoagna reo mifanaikitra. Sazovy tsara nagnekitsy lelany. Madiandiagny, tsisy raha madiandiagny ohatry zegny. Hoe anao ihany nagnekitsy lelanao. Ka matetika riavagna ny ami ihany no lasa vrais ennemis. Dana remarqueo zany, ny olo lasa tegna fahavalonao presque ny aminao ihany. Tsisy olo hafa. Ny olo lazainao fa kamarady, ny olo lazainao fa atokisa, regny no lasa tena fahavalo amin'ny fotoanandro. Ary voalazan'ny Baiboly fa aza matoky olona ozy izy. Voozona zay matoky olona. Farany, asivy discipline ny vatanao. I vatananao io zany mba asivy discipline. Tsy sakafo jiaby hoanin'izy io. Tsy olo jiaby zaragna anazy io. Fa asivy discipline. Ary ny olona tsy mahafehy vatagna tsy lasa lavitra, sady tsy ela velo. Raha mba te ho ela velo ianao, fehezo ny vatanao. Betsaka otsika teo tamin'ny fidirana faharoa ny olona rava fiainana vokatry ny plaisir sexuel. Mba imagineo angeo za tamin'ny fotoanandro igny hoe raha tsy nahafehy ny vatany Joseph, Joseph le lasa premier ministre
Satria nisy fotoana izy nizingeny vadin'ny Potifara. Madame patron mihitsy nanjingy. Ko anao zany efa tsy navelanao. Raha i Josefa tsy nafehy vatana, za milaza aminao fa i Jombilo zany verseny vakitsika zisika niany. Ary dia niala tao Jeriko i Jombilo. Avy tsika manamaka ary Josefa dia fa raha tsy nafehy vatana miova ny agnarany. Ny olona tsy mafehy vatana matetika simba destiné sady miova ny agnarany. Nisy fotoana nanatoroko atsika teto ny agnarany regny olona regny za, nisy fotoana nohariny Jesosy sahala amin'ny kisoa. Ny kisoa vavy izy no miverina misopotaka indray. Ny olona mpiverin-dalagna zany dia kisoa vavy ny agnarany amin'ny tontolo ara-panahy. Ny amboa izy no miverina amin'ny lohany. Raha anao zany miverina manota amin'ny tovian'Andriamanitra amin'ny amboa, ratsy be zany ny agnarany raha vao tsy mafehy vatana. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao. Io masonao io, asivo disiplinina koa ny maso. Tsy raha jiaby zanany zifo misy raha mahavoasokon-draha amin'ny fijerevanao raha zavany masonao io. Maro n'olo lasa dala après nijerevany zavatra anankiray. Maro n'olo nidirany devoly après ny zavatra nijerevany masony. Satria ny cerveau-ny olona sy ny vatany dia connecté amin'ny maso. Cerveau-nao ke io, vatananao ke io, connecté amin'ny masonao. Io maso io tompoko no nidirany io ta voalohany teto ambony tany. Rehefa hita ny Eva fa ho tsara fihinana ozy izy ny azo, dia nanomboka teo ny nanota izy, nanomboka teo koa ny dirany fahotany. Maso. Tainy tompo ianao. Amen na? Fisainana. Mila discipliné amina fisainana. Misy fotoana zany tsy ampidiridirin-tegna anaty saignin-tegna koa raha tsy manjary. Indray mahatonga problème manao amin'ny vadinao, ratsy saigninao aminazy. Igny ve tsy efa izy ke itsy efa atahorako izy sao manitry bola, atahorako izy sao dia sao fisainana. Mila magnova fisainana. Farany tegna farany, ny culte personnel. Vavaka manokana. Mila discipliné amin'izany atsika. Atsika rehetrarehetra zany tsy hoe ampiangonana eto foana mivavaka. Fa agny agnatin'ny tokantrano agny mila mivavaka. Agny amin'ny toeram-piasana mila mivavaka. Naiza misy ianao mivavaha. Io tsy voatery lava be ny mivavaka. Satria ny atao hoe mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Ny resaka rehetra tsy voatery resaka lava. Rehefa miresaka, zay ny takiany tompo aminao, ianao hiresaka aminy. Mifankazara ozy amin'ny tsito dia hiadany ianao. Ny olona mifankazatra tsy voatery miresaka ela be. Marana sa tsy diso? Zay le izy. Daniel dia navita ny vavaka intelo isanandro. Ary tsy niova mihitsy izy. Tena discipliné tanteraka Daniel. Ka raha tsy fehezinao dia zao ny fiainam-bavakanao, dia ho sarotra aminao ny agnantegna fa ho lasa lavitra ianao. Napetrako teto ndray mandeha igny ho an'izay nanatrika fivoriam-bavaka teto fa la vie chrétienne no za. C'est une vie de répétition de bonnes choses. Ny fiainana kristianina dia fiainana famerimberenanao ireo zavatra tsara. La vie chrétienne, c'est une vie de répétition de bonnes choses. Raha misy zany zavatra tsara dia igny no averimberina. Igny no atao. Tsy avela. Raha nivavaka androany, nivavaka koa maraigny. Vavaka maraigny, vavaka koa après demain. Jusqu'à l'éternité. Priez, priez, priez. Tainy tompo ane ianao. Mba manaova rendez-vous amin'Andriamanitra. Dia ajao le rendez-vous-nao sy Andriamanitra. Tsy volerany hoe isaka amin'izao za tsy maintsy mivavaka. Amen. Amen. Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana Baiboly, fiainona toroteny, ireo ravana natao hoe culte personnel. Fotoana ianao mihaino toroteny igny, culte ny agnarany. Atsika ke zao agnatina culte, mihaino toroteny ianao. Amin'ny fotoana atsika mivavaka, agnatina culte. Amin'ny fotoana atsika mamaky Baiboly, vakitsika ny Matthieu 2:2, mamaky Baiboly, culte. Amen. Noho izany, mangatà ery amin'ny fanamasina mba ho ampivavaka hatrany ianao. Azadigno zany isanandro. Jesosy eo ame vohery zany mba ahafahako mivavaka hatrany. Satria ozy ny Baiboly, zay be vavaka, be hery. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Dia ampaherezo kely ny akaikinao, soyez discipliné hoe. Amen. Iara-itsangantsika isaotran'Andriamanitra.
samy mankalaza n'Andriamanitra, samy misaotra ny tompo asandrato ny feonao. Misaotra tompo fa renay zany teninao izany. Renay zany afatrao iza. Vangio manokana raha tompo ny fiangonanao. Kasio manokana ny fiainany reto vahoakanao. Aoka tompo mba omenao hery zay mba ho disipline amin'ny fiainany. Nomenao teboka maromaro zay teo mba ahafahana mifehy tena, mifehy fisainana, mifehy fotoana, mifehy torimaso, mifehy ny ara-bolanay, mifehy ny fifandraisana manokana aminao. Mangataka tompo mba ho tahinao aneny tsiraray avy ary ho rakofana amin'ny rano Jesosy. Ninona karazana fanaratsy manelingely anao mahatonga anao tsy mahafehy tena, roako amin'ny anarany Jesosy zany fanaratsy zany. Aoka nisotro ny fanamasina ameno ny fiainanao, hitantana ny dianao, ampandresy anao any Kristy ary agnomenao fiadanam-po amin'ny anarany Jesosy. Amen. Tompo matokia Pamiano caminhar Itanana no mano eu tebi nipo Agina buku Binsanja Amalia Itsacho mbanilatra Andriamanitra ny fiainanao. Ny rano Jesosy iaro anao. Ny tagna maherin'Andriamanitra ombanao n'aiza n'aiza alehanao. Tsy anagnany debolo fahefana ny fiainanao. Vota amin'ny fomba miavaka ianao ary omeny tompo fiadanam-po sy fandresena. Raha marary ianao tonga teto androany mandray fanasitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ao anatin'ny olana ianao manonona famatsiana sy vahaolana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, misaotra fanamasa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika rehetra. Alleluia. Ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao ary misaotra anao nahatratra amin'ny farany. Dao mba ho samoro. Vision of Madagascar. Ziona Freisa. Ziona Freisa. Ziona Freisa. Fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Freisa ambulana. Talata lakisy delisaky ny amin'ny siramamy fokosana sy arivo. Zoma tao mpifandiakanina manao ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagamo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Freisa zato metatra amin'ny coopérative Transexpress Ambadine. Lara IF 855 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana. Ziona